mangataka ny filoham-pirenena, mangataka ny ministerany fitsarana ihany koa ho ataontsika ampiarana alay castration voalohany iny olona iny. Le lalàna efa lany dia tsy maintsy miatra aloha izy na aiza na aiza iretany dia lalàna rehetra lany dia ampiarina. Ibilina be zany. Taorin'ilay raharaha fanolanana nalaza be tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook iny izay nakasika lehilahy iray nanolana zaza 9 taona na tezitra ny maro teny amin'ny tambazotra-tserasera eny fa hatramin'ny mpitondra fanjakana dia nanao fangatahana manokana toy izao ty minisitry ny mponiny ity. Mangataka ny filoham-pirenena, mangataka ny ministerany fitsarana ihany koa ho ataontsika ampiarana alay castration voalohany iny olona iny. Izahay membre ny gouvernement tariny Premier ministre Tsay Christian miaraka amintsika vahoaka eto Madagasikara na ny any ivelany na ny mpiara-miombonantoka satria tsy vitantsika rery ihany koa ny fampahafantarana izany lalàna izany dia hampafantatra amin'ny haino manjery indrindra ianareo mpanao gazety dia andao hampahafantarana fa mihantra eto Madagasikara manomboka izao izany lalàna momba ny fanolanana izany ary tsy mihitsy ny filoham-pirenena fa na iza mieritreritra hanao kolikoly na mety hoe hanao fanakonana dia mpiara miombonantoka ary pretsiko makombo zany ka tsy hoe kena velively ka dia mino sy matoky ary matoky ny fitsarana isika satria ady iraisana izy ity, ady ombonana izy ity ka ho anay atao ministeran'ny mponina miahy ny olona marefo rehetrarehetra dia hiaro an'izany ary hiady eo amin'izany izay no anamitanako antsika rehetrarehetra hoe ady iraisana ary tsy maintsy tratra ny tanjona. Nanao fanambarana ihany koa ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa efa miatra ny lalàna mahakasika ny fanolanana zazalatsaky ny folo taona eto Madagasikara izay famosirana na ihany koa castration chimique sy ny castration chirurgicale ka tsy tokony asiana resaka be intsony noho izany. Lalàna efa miatra castration chirurgicale angamba tiana teneny efa lalàna efa miatra iny tany Madagasikara Madagasikara tany amin'ny fiandianana izay no heverin'ny mpanao lalàna zany fa tokony hosetiny izay ataoko hoe habibiana ataony sasasany amin'ny ankizy malagasy zaza malagasy zany hitako loatra tsony ny commentaire atao amin'iny fa efa miatra izy. Mitovitovy amin'izay ihany koa ny nambaran'ny mpahay lalàna fanahy manana tiaray satria efa lany tokoa ny lalàna ozy izy ary ampiarina ny lalàna mba hiarovana ny olona rehetra. Io moa mety misy tsy mahazaka an'izay fa le lalàna efa lany dia tsy maintsy miatra aloha izy na aiza na aiza iretany dia lalàna rehetra lany dia ampiarina. Faharoa manarakarak'izay mahazo ny olombelona zay dia ny tanjon'ireny ataoko hoe mécanisme de protection des droits de l'homme reny na hoe ny rafitra rehetra izay miaro ny zon'olombelona dia mba hiarovana ny olona rehetra amina resaka fanohitohinana ny vatany sy ny fiainany ka izay no mahatonga n'ity lalàna ity natao mba hiarovana an'ireo zaza kely zanatsika na lahy na vavy hialana amin'izany herisetra atao amin'ny vatany zany satria tena manimba ny vokatra izy io. Mety ao ny mety tsy ho iteraka intsony satria hoe sorona ny tranonjaza zaza 10 taona dia hoe sorona tranonjaza mampangoritsina zany resaka sentiment mihitsy zany satria mampalahelo zany zavatra zany dia tsy maintsy fongorona ka raha lalàna aloha no azo atao androany dia izay nanaovana azy fa mety marina daholo ny resaka antsika rehetrarehetra teo ampiarahana amina zavatra maro ny fanabeazana sy ny sisa satria toe-tsaina tokoa io fa tsy dia hoe atao hoe vatana fotsiny mirijarija dia mandeha mitady vatana anankiray hafa fa mety toe-tsaina ka irariana mba andeha hizotra amin'izay rehetrarehetra izay fanaovana lalàna eto Madagasikara mba hiarovana ihany koa ny anabeazana an'ireo olom-pirenena tsirairay avy. Naneho hevitra manoloan'izany fampiarana ny lalàna izany ny mpahay lalàna sady mpisolo vava maître Eric Rafidson sy ny mpisidina lakolosy ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook Kotlilay Maitsoambo tao amin'ny Haino Amanjery ny alahady 10 volana Martsa lasa teo.
Izy roa lahy reto dia mahita fa tena mbola maro be ny lafin'ny lalàna izay mbola tokony hodiniana sy ho resahina na dia efa nampiarina aza ny lalàna satria mbola betsaka tokoa ny antony tsy mampety ny ampiarana an'ity lalàna mahakasika ny famosirana na ny castration ity eto Madagasikara, na chimique io na chirurgical. Toy izao ara ny faneho-kevitry Maître Eric Ravidson. Amin'ny mampahay lalàna dia everiko fa misy adihevitra tokony ho nosokafana, tsy misokatra fa nosokafana satria azadino fa ilay lalàna dia efa promulgué, efa tsy afaka androany tsika hiteny soloy indray fa tsy mety na izaho manokana amin'ny mampisolo vava nanao fianianana tsy anao teny mifanohatra amin'ny lalàna fa na izany hoe aho misy adihevitra any tokony ho nosokafana bebe kokoa nandritra n'ilay processus d'élaboration an'ilay lalàna sy ataontsika hoe nisy teboka maromaro tokony nojerena lalindalina kokoa fa lasa eritreretiko hoe miazakazaka loatra any amin'ilay ataontsika hoe be dia be ilay fanolanana dia simba ny saitsika dia niazakazaka hoe aleo atao ilay castration. Ny fanontaniana voalohany petraka dia hoe manafona ny fehezan-dalànan'ireo mpitsabo ve ilay lalàna. Nandray anjara teo amin'ny famolavolanana io lalàna io ve ireo mpitsabo, ary ankoatr'izay dia nilaza koa izy fa misy ifandraisany amin'ny fitaizana ny fanolanana etsy sy eroa izay hitantsika mirongatra be io ka aiza ny ministeran'ny fampianarana sy ny ministeran'ny mponina. Raha ny fantatro dia ny code de déontologie ny mpitsabo izay mbola tsy niova amin'izao fotoana izao dia tsy mamela ny fanaovana ny castration raha tsy misy consentement an'ilay olona anaovana an'ilay castration. Fanontaniana mipetraka zany dia zao ilay lalàna ve ilay code pénal vaovao manafoana avy hatrany an'ilay code de déontologie an'ireo mpitsabo ireo. Dikan'izay zany amiko zay no mampatonga amin'ny teny hoe tokony nosokafana lavidavitra kokoa le débat, tsy fantatro hoe nandray anjara tamin'ny élaboration io lalàna io ve ny mpitsabo sa ny juriste fotsiny no nikirakira azy tao dia mivoaka le lalàna. Manarak'izay eritreretiko fa tokony honojerena ihany koa na ny ministère amin'ny fampianarana na ny ministère amin'ny mponina. Inona no mahatonga amin'ny teny an'izany? Eto mahatsiaro an'ilay citation Victor Hugo hoe manamboara sekoly dia anakatona fonja ianareo. Everiko fa misy ifandraisany any amin'ny fitezana sy ny fampianarana io mahatonga an'io ataontsika hoe fanolanana etsy sy aroa io. Dia everiko fa mifanaraka amin'izay ihany koa tokony mba miconsultena ihany koa ny ministère mponina miaraka tamin'ilay izy tao. Ho an'ny koto-lehilahy Maitsoambo kosa indray dia namoaka teboka maromaro izy entina hanaporofoana fa tsy mety eto Madagasikara ity lalàna famosirana mpanolana zazalatsaky ny folo taona ity. Ny antony voalohany dia araky ny voka-pikarohana nataon'ireo manam-pahaizana amin'izany. Voalohany indrindra voaporofo amin'ny firenena fanampiatra no inona moa zany castration chimique io ohatran'ny Indonesia dia tsy nanova ninina mihitsy vao maika ny tombo ara ny isan'ny inona moa zany cas de viol. Nampiasa koa ny Pologne, nampiasa koa ny États-Unis, nampiasa koa ny iza koa izy teo Kazakhstan. Dia rehefa natao ny fanadidin'ny manam-pahaizana dia tena tsisy fiantraikany mihitsy amin'ny vokatry ny tranga hoe mitombo sa ny iainany ny tranga raha ohatra ka nampiary ny lalàna io. Zay ny anankiray aloha. Ny antony faharoa kosa raha araky ny lazain'ny koto-lehilahy Maitsoambo dia olana ara-tsaina no mahatonga ny fanolanana fa tsy resaka hoe fitiavana firaisana ara-nofo fotsiny. Toy izao indray ny famelabelaran'izany. Dia faharoa maharaka an'izay ezahana atao ny castration amin'ny resaka ino fitaovam-pananàna. Dia hoe raha ohatra castration chimique zany moa zany dia miampiana ny hormone testostérone zany no hoanina pulsion sy désir sexuel. Nefa ny tena olana dia olana patologika izy. Relations humaines no olana amin'izy fa tsy resaka pulsion sexuelle.
rehefa nataony inona moa zany ny manam-pahaizana siantifika fandiniana hoe inona mahatonga ny olona andehan'olana tsy ara-dalàna ny tsy normal raha ohatra ka hoe anolana zaza enina taona na anolana zaza 7 taona zany tsy normal zany ary tsy resaka hoe fitiavana n'le firaisana ranofo no mahatonga an'izy fa aty amin'ny ina moa zany psychologique ka tsisy dikany anaovana an'le ino castration chimique raha ohatra resaka castration chimique fotsiny raha ohatra ka ny olana dia psychologique dia ny olana any amintsika nefany dia ny fiainana fahantrana be loatra vadika ny lohan'ny olona ny tsy fisian'ny asa vadika ny lohan'ny olona dia mandray ny drogue dia eo koa ny tsy filaminana ara-tsaina problème patologike io zavatra io fa tsy ny famosiran'ny olona no vahaolana zay ny mahafaharoa. Manaraka izany ny olana ara-pitsarana misy eto Madagasikara ihany koa dia efa afaka ahitana fa tsy ahomby eto an-toerana ity lalàna famosirana na castration ity noho ny antony maromaro. Ary fahatelo tokony système judiciaire aloha no amboarina satria tsisy mandeha ny lalàna Madagasikara tsisy fanjakany baroa ka ahoana no tadiavinareo ho anaovana castration physique ny olona sasany tondromolotra fotsiny nge dia mavoa sasany hoe misy tsy fankahazo ao fiarahamonina dia misy olona manana toerana ambonimbony dia afaka micontacte ina moa zany ny gendarme afaka micontacte ny justice dia alefa le fitsarana dia na zavatra nataony izy na tsy nataony dia milohany izy dia anaovana castration any ny olana amin'izy hoe ny Madagasikara zany miezaka ny omby foana ny sarety foana alefa alohan'ny ny omby ny lalàna raha tsy miatra ara-dalàna ny justice raha tsy milamina tadiavana zavatra hafa andeha ary ny tena olana amin'io zavatra io raha ohatra castration chimique dia mety hoe réversible fa tadiavana castration physique définitif ka raha misy erreur judiciaire raha misy injustice ina ny ataonareo le olona efa castré zay le izy ka ny olona matetika zany ny olana dia hoe ampiasaina foana le sentiment hoe mampalahelo le zaza voolana joena foana le vahoaka amin'ny sentiment abadoina le olona vendana le olona masaka sentiment nefany nga tsy marary moa ny olona vona maty nga tsy marary moa ny ohatra ataontsika fotsiny hoe bery zany anapiga zany izy ny zanany maty marary izy zany tsisy naresaka mihitsy zany fa le any amin'ny zazakely ery no voizina dia tonga tokoa ny olona da tokony ampiasana castration physique ary misy avediany teny tonga dia volohy mihitsy. Nanamafy ny zavatra nolazainy Kotlilay Maitsoambo mihitsy ny maître Eric Rafidson mahakasika ny olana ara-pitsarana izay misy eto amintsika lasa madio azy tokoa ve ny fitsarana rehefa nampidiriny ity fanatsarana lalàna ity. Nanazava monsieur Koto teo amin'ilay resaka erreur judiciaire effectivement tena io ny tena everitro fa tena mampatahotra raha ohatra ka iresaka nyity castration physique ity tsika ny antony dia tsotra raha ny eto Madagasikara fotsiny aza adino fa ny indice de perception de corruption any malagasy raha ohatra ka tamin'ny taona 3 dia 25/100 izany hoe ngeda dia ngeda ilay ataontsika hoe corruption eto Madagasikara ary rehefa mijery an'ireny tatitra ireny tsika dia ao anatin'ny fitsarana no tena anisany ahitana betsaka an'io corruption io fanontaniana mipetraka zany tsy horesahana no maly fa manomboka androany ve madio tanteraka le fitsarana ka zay didim-pitsarana mivoaka ao dia tena tsisy erreur judiciaire ny aza adino fa ary izay no antony nanajanona ny ataontsika hoe ny firenen'lehibe nanaraka tsika taty Madagasikara ny condamnation à mort fa misy any mivalopolo isan-jato ny erreur judiciaire efa maty le olona voaporofo fa tsy meloka aiza ho aiza zany izay zavatra izay raha eto Madagasikara. Fa efatra dia mampiseho ty lalàna ity fa tsy manaja zoma olombelona mihitsy Madagasikara ary ao indray ny fanazavana nataony Kotlilay Maitsoambo manoloana an'izany. Dia farany amin'izany dia zao Madagasikara dia mandeha voaka any amin'ny ady hevitra any amin'ny jerenareo amin'ny Cyril Hanouna ao amin'ny Izay dia nivoaka tao Madagasikara Kazakhstan dia Pologne
dia gagana foana ve ty Madagasikara ty amin'ny fanaovanaovana fahatany ny mpiaro zon'olombelona efa miteny fa tsy mety ino zany mutilation zany tsy mety zany ina moa zany loi du talion tany amin'ny moyen âge misy loi du talion hoe satria namono an'izany ihany ty dia tsy maintsy boloko ataoko fitsaramba ty zao dia tsy mba misimisy mba zavatra mba tsara mba image rana Madagasikara amin'izao tontolo zao fa déjà misy fanarahana droit de l'homme dia fantatsika tsisy mahazo miteny Madagasikara tsisy mahazo miteny tsy manana droit ino moa droit d'expression droit d'opinion tsy manana lalany minina mihitsy ny gasy dia mbola ampiana an'ity anankiray ity indray misy fanarahana ina moa zany ny zon'olombelona. Tsy mijanona treo ny faneho-kevitra nataon'izy mirahalahy reto fa mbola fanontaniana mipetraka ihany koa mahakasika ity famosirana ity hoe aviaiza ny vola ahafahantsika manatanteraka an'izany famosirana izany kanefa mbola maro be ny zavatra tsy vita eto amin'ny firenena noho ny tsy fisim-bola toy ny latabatra ianarana any an-tsekoly ohatra izay mbola angatahana amin'ny vahoaka. Anoza kely azy ny aza adino fa io castration io na le castration chimique na le castration chirurgicale dia misy vola ilaina amin'ny fanaovana an'io manana an'izay ve ny fanjakana fa raha ohatra ka eritretika hoe manana an'izay ny fanjakana tsy aleo ve andeha hanaovana ban rangatahantsika dia hanala voan-javatra ry ny mahamaika antsika ve. Zavatra iray mbola mampametra-panontaniana ihany koa ty sazy iray ity satria ankoatra ny famosirana dia mbola migadra mandra-pahafaty ihany koa ny mpanolana zaza latsaky ny 10 taona. Farany dia zao ao anatin'ilay lalàna 2024-001 raha tsy diso azy ilay laharany ilay fanolanana zaza latsaky ny 10 taona dia misy sazy anterivozana mandra-pahafaty. Fanontaniana mipetraka dia zao efa tazonina any am-ponja mandra-pahafaty le olona mbola important ve manala an'ilay zavatra sa mbola io sao dia manolana voapanga ao io sa manolana pénitencier ao ve no antony anaovana izay zavatra izay hitako hoe tsy adéquate le mesure zany amiko zay ngambany hatreo aloha. Nanampy ihany koa i Koutolila Maitsoambo tamin'izany faneho-kevitra nataony maître Eric Rafidson zany toy izao ny nambarany. Amiko dia tena misy zavatra tena fiteny fampiasako matetika le hoe vena fa dia hita hoe débile be zany hoe gada mandra-pahafaty dia mbola atao castration ino zany chirurgicale zany satria ino moa zany le tanjona dia hoe ampiena ny ino moa zany ny mpanolana mba tsisy mpanolana dia le olona zany efa migada mandra-pahafaty dia le piara le ao amin'ny ino moa zany le ao amin'ny le piarako fonja ao aminao indray zany narovana amin'izy ka raha ohatra misy olona mpamon'olona tueur en série olona mpamon'olona patologika daholo zany efa nazavaiko fa ny fanolanana dia tsy resaka pulsion sexuelle. Ankoatr'izay dia nilaza tamin'ny fomba mazava sady mahitsy Koutolila Maitsoambo fa tsy nietaeta ny vahoaka ny lanin'ireo solombavam-bahoaka fa izay zavatra tiany fitondrana fotsiny ary ny zavatra toy ity lalàna ity dia animba olona maro dia maro eto Madagasikara. Fantatsika ara-dalàna tsara fa ny ao amin'ny assemblée nationale ka tsy ny ino moa zany mouvance présidentielle majorité ao sy zavatra tsy ny fanjakana ho tenenina ninina na ny ianao raha nagataka ny ino moa zany hanovana ny constitution mba ilatsany any rajoelona amin'ny 2028 dia ho lany koa zany satria nareo majorité raha foana de façon ary ny zavatra ataonareo député ao tsy nieteka ny vahoaka mihitsy nolaninareo ao fa tsy zavatra tia fitondrana atao be dia be zavatra débile mivoaka ao fa ny olana tsy débile anankiray ty dia animba olona maro ary madinika no vomaky ny zavatra io satria raha nareo tsy ho votratra n'izany mihitsy nareo na niavanareo matoy ny amnistie internationale matoy ny communauté internationale amin'ny tena hoe inona ty atao ty Madagasikara ty anaonao foana efa betsaka zavatra ataotao foana fa tsy zavatra ty dangereux matoy ny olona mitaisa tsy mba misy zavatra mba intelligent zavatra mba ina moa zany mba fitaratra mba tsaratsara mihitsy mba enina zao tontolo zao pasika Madagasikara fa tsy maintsy débilité foana.
Amin'ny Kotolilay Maitsoambo dia tena zava-doza tanteraka ity lalàna ampiarina amin'izao fotoana izao ity, fa indrindrindrindra dia entina hanodikodinana saim-bahoaka fotsiny ihany koa no sady fanavendranana antsika malagasy ihany. Tena zava-doza io zavatra ataonareo anahirina zavatra ataonareo ary tsy maintsy madinika ihany voan'ny ina moa zany injustice madinika ihany. Maninona moa zany no lalàna mikasika le fanolana an'ity no hitsihana sezana ina moa zany ampiarina kotikety nefa ny problème antsika malagasy dia be dia be ny taux de criminalité à Madagascar. Nisy ina moa zany toromarika ho an'ny voyageur any Canada ilaza fampitandremana ho an'ny Canadiana ho an'ny Madagascar fa tena anisan'ny firenena roso Madagascar amin'ny violence amina violence zany pamonolona miaratra mikolikoly sy nretraretra dia zany problème rehetraretra zany tsy hitanareo tsy jerenareo zany fa hoe nafinaritra kely fotsiny ny fomarainy ny arainy zany tany an-dapa dia hoe le violona ndray zao resana dia aloha io indray lalàna na fa natao hoe amin'dinadinana saim-bahoaka satria tsary ny olona amin'ny ina moa zany fiainana ohatriny akapokanim-bary zao any Benjy efa tafakatra roa arivo ohatriny ahoana ny fatapahanjio any amin'ny Mahajanga efa ina moa zany efa manao ampisazy ny olona manao anina amin'ny fijaliana amin'ny fiainana mijaly ny crise rehetraretra dia entina ampandrena sain'ny olona hoe iny dahoiny fatsaka taloha dia any daholo ny sainy malagasy fanavelanana malagasy izy. Manizingizina hatramin'ny farany Kotolilay Maitsoambo fa ny famosirana dia tsy vahaolana anenana ny tany fanolanana eto Madagasikara ary tsy ahomby mihitsy io noho ny antony maromaro. Tsy io castration physique io mihitsy no ahafoanany viol. Tsisy mihitsy étude nanaprovy fa rehefa nisy ny castration physique tapirenena sasany dia niana ny viol tsisy zany rapport zany tsisy zany étude zany. Zay le izy ary tsisy firenena eran-tany no castration physique raha tsy ina moa zany Madagascar, Kazakhstan dia iza moa Pologne fa raha ileo firenena européenne ary ny tena fiteo fianarapitelo ireo arakaraka ny consentement le olona voafonja le olona accusé zany no hoe atao le sa tsy atao. Zay le izy fanenareo dia tsy mila consentement tsy mila nina izy efa masaka tsy fanarahana droit de l'homme à Madagascar. Ina moa zany droit d'expression tsisy, droit d'opinion tsisy, ny droit éducation tsisy, droit à la santé tsisy droit manana ny gasy mihitsy dia mbola ampina ihany zay koa ny fararahana droit de l'homme. Manamafy izany voalazan'ny Kotolilay Maitsoambo izany hatrany ihany koa i maître Eric Rafidson. Ny firenena rehetra nampiatra an'io lalàna io rehefa nataony antotanisa teoriana dia tsy nisy na dia iray aza ny enregistré fienan'ny fanolanana tao amin'ireo firenen'ireo. Ny dikan'izay dia izao tsy nahomby araka ny eritreretana azy le lalàna natao tany amin'ireny firenen'ireny. Ny teboka manaraka izany dia nanome sosikevitra i maître Eric Rafidson. Araka ny heviny dia ny fijerenan'ny fototra mahatonga ny fanolanana no vahaolana voalohany indrindra tokony tadiavina mba ahafahana mahita ireo fepetra tena mifanaraka amin'izany ary tsy voadinika tsara mihitsy ny famolavolana an'ity lalàna ity satria tena fohy loatra ny nanaovana azy kanefa izy efa miatro sahady. Asa mba efa nidinian'ny izay niantsehatra nahatonga ny lalàna io ve hoe sao lahy tokony mba hojerena ny sorsa inona no mahatonga n'ity fanolanana ity. Mety anisan'ny mahatonga an'io za tsy resaka hoe fahantrana sy ny karazany mety anisan'ny mahatonga an'ingy hoe io sary mamoafady miparitaka any anaty tambazotra tserasera io ho anahy fitezana aloha vo fanasaziana fa ny antsika zany ty fanasaziana vo fitezana raha isy. Ny faharoa mety anisan'ny mahatonga ny fanolanana be da be inge io drogue miparitaka io fa mba nahoana ny tsy namafisina le lalàna momba n'ireny drogue reny tsy haiko naverina pain de mort rehefa hanao loi du talion ihany nareo maninona tsy naverina pain de mort so lahy tokony mba jerena le source mahatonga n'ilay viol dia any koa anaovana lalàna mafy be sahalan'io. Za tsy contre any fanasaziana ny viol fa mijery fotsiny amin'ny majurista hoe aizany tokony ho fipetraka le izy. Ny mesure
effikasy dia hoe inona no fototra mampatonga an'io infraction imborongatra zay no nahatonga le resaka atao hoe drogy io sary mamofady sy ny karazan'io any zany any ny tokony miainga dia manaraka fotsiny rehetrarehetra le débat zany miverina ao anatin'le disposition constitutionnelle foana amitro matotsika zany manao mandroso miverina ao dia tsy bien étudié tsy bien élaboré ilay texte mivoaka le izy dia misy remise en cause atsy amin'ny constitution dia miverina ato dia misy remise en cause azy dia miverina ato dia misy remise en cause azy izay no nampahatonga nametraka teny am-boalohany hoe fohy loatra ilay période d'élaboration dia tsy voadinika daholo ny ataontsika hoe paramètre rehetrarehetra. manoloan'izao resabe izao dia manao fangatahana manoka ny Kotolia Maitsoambo amin'ireo tompon'andraikitra sy amintsika vahoaka malagasy mahakasika ty lalany ity. Zao ary ny tenin'ny Koto. Ny zavatra mangataho dia raha ohatra reka oporofo fa izay firenena nampiasa ny castration chimique ary nampiasan'ny rehetrarehetra dia tsy nahitana vokatra zany zavatra zany ka mba miangavo zany a tokony mbola dinihana fanoloany any izy satria misy ny communauté internationale sy ny olona miandraikitra ny droit de l'homme milaza hoe tsy tsara lalàna ty zavatra ty na hoe tokony eritreretra reo ty zavatra ty tokony mieritreritra fa mitanimbatsika le zavatra na ny imazina Madagasikara amin'ny zao tontolo zao dia imazina firenena rétrograde imazina firenena tsy manaraka droit de l'homme ary mangataka amin'ny vahoaka malagasy koa zany mba tsy etin'olona amin'ny sangany hoe tena marary ny namoazany etin'olona amin'ny sentiment hoe nga tsy voarary anareo nga zany fahalalana zany akizy kely mbola fietoana ny atao an'izao akizy kely mbo atao zao aza rebeben'olona sy exciten'olona amin'ny resaka sentiment mpadinio ihany hoe inona ny vokan'io lalàna io amintsika malagasy indrindra fa tsika voaka malagasy madinika satria efa fantatsika fa Madagasikara zay manaka atao tsy manatoerana ambony dia tsy voakasika zany lalàna zany na mamono olona izy na managadra olona afaka manao zay tiany ataony izy ka mangataka ny malagasy rehetrrehetra zany mba andinika mba jereo hoe tena zany marina ve no vokatry lalàna io tena anafoana ny fanolanana marina ve naovana ny lalàna io sa inona. Ny any maître Eric Rafidson kosa dia mangataka fanatsarana ny fitsarana toy izao ny nambarany. Rehefa miresaka heloka tsika tsy maintsy ny fitsarana foana no tompo-teny farany tsy maintsy ny fitsarana ny tompo-teny farany dia ozy izy aho hoe ile fitsarana ihany koa misy fanamboarana ngeza be tokony ho atao ao anatiny ao fa mora le miteny hoe io fitsarana misy dia misy ny première instance dia misy ny cour d'appel dia misy ny cour de cassation fa na izany naty zany misy ny erreur judiciaire ary tena betsaka anatin'io fitsarana io misy ny kolikoly ao anatin'io fitsarana io tsy izany mamorona fa ny antotanisa no miteny an'izany izany hoe tokony fiarahamientany rehetrarehetra ilay fanafoanana n'ilay heloka fa tsy olona anankiray na olona anankiroa fotsiny ny rariana zany dia tsotra mba tsy hisy tsony ny zavatra sahala amin'io mampalahelo fa ino zao tsika anaty tambazotra tserasera mahita hoe efa ino misy le zaza voaolana dia misy olona indray manao compte fake angamba maka vola misoloky olona milaza fa mikarakara n'le zaza voaolana mba misy fipetraraisina ve amin'ireny zavatra ireny fa sa hoe io fotsiny aloha fige ao anatin'io viol io tsika dia ny infraction hafa adiny daholo. Raha fitinina ny voalaza tao anatin'ity teboka maromaro ity dia tena mbola betsaka loatra ny lafiny mbola tsy voadinika tamin'ity lalàna ity ary fohy loatra ny fotoana namolavolana azy toy ny fehezan-dalànan'ireo mpitsabo ny tsy fahombiazany tany amina firenena maro ny tsy fahatomombanana misy eo amin'ny fitsarana eto Madagasikara ny tsy fanajana ny zo maha olombelona ny vola ampiasaina amin'izany ny sazy ampiarahana amin'ilay famosirana ny toe-drara politika eto Madagasikara sy ny sisa. Tsotra ny vahaolana raha te hanafoana na ampihena ny tahany fanolanana eto Madagasikara dia ny fijerena hoe aiza ny fototry ny olana aloha voalohany indrindra ary ny fampianarana ny vahoaka ny tokony fepetra raisina voalohany. Dia izay indray ny video antsika androany misaotra ny ianao hatramin'ny farany dia
amin'ny manaraka indray.